mpanorandalana sy ny namany hoe tsy fanahy masina no namoahany Jesosy io démoni io fa fanahy Belzeboba, fanahy Satana. Zany hoe lay fanahy masina tao am Jesosy Kristy no nolazain'ireto olona ireto hoe fanahy ny devoly. De izay le nitenenan Jesosy eto hoe fitenenan ratsy ny fanahy masina ihany koa zany. Ka eo indrindra no tiana apetraka zany hoe raha ohatra zany zah manana fanahy masina ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, de ianao no milaza hoe devoly no mampiteny tsy fantatra an'io pastera io, ianao zany lay miteny ratsy ny fanahy masina. Raha mamoaka devoly na mamoaka démoni amin'ny alalan'le fanahy masina atao anatiko, de lazainao fa fanahy ny démoni no amoahako ny devoly io ianao zany zay le hoe miteny ratsy ny fanahy masina tiany Jesosy resahana eto. Zany hoe raha ny fanahy masina lazaintsika fa fanahy ratsy, fitenenany ratsy ny fanahy masina zay, ary ino tiany Jesosy teneniny eto hoe tsy ahazo famelan-keloka ny olona manao an'izay. Ka raha ohatra hoe talohan'ny androany ianao no mety niteniteny zavatra tahaka an'izany, mbola amindra fo aminao Andriamanitra, satria azoko lazaina sy heverina hoe mbola tao anatin'ny tsy fahalalana ianao. Fa manomboka zao efa mahafantatra atsika hoe avy amin'ny fanahy masina ny fiteny tsy fantatra, avy amin'ny fanahy masina ny fiatsika rehetra zay noverintsika fa tsy avy amin'ny fanahy masina araka izay mety ena metrano aya sy fanontaniana rehetra, raha tena fanahy masina no nantsony. Noho izany de aoka tsy hanao tahaka an'izany ntsony sika hoe raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatra de lazainao hoe devoly zany. Raha misy mangovongovotra ohatra nefa fanahy masina no nantsona de lazainao hoe devoly zany. Misy menjera de lazainao hoe devoly zany sy ny sisa. De lazaiko marina zany hoe miteny ratsy ny fanahy masina ny olona manao an'izany, ary tsy azo famelan-keloka ntsony hoy Jesosy na am'izao fiainana zao na amin'ny fiainana ho avy. Ka dia mangataka atsika mba tsy isaina toy izany ntsony satria efa mahalala ny marina tsika zao fa hafa ny teo aloha tsy nahalala ny marina ianao. De zay no mikasika an'iny fa zao io fanahy masina io rehefa tonga ao anatin'ny olona dia inona no zavatra tsapan'le olona ao anatin'izay hoe fandraisana ny fanahy masina zay, na hoe inona no entiny fanahy masina io ao anatin'ilay olona azy. Dia amaky tenin'Andriamanitra isika zay efa nandalo teto amintsika teto amin'ny fandaharana, fa dia miverina amintsika indray izay kehitriny noho izao resaka fanahy masina izao. Efesianina toko voalohany dia ny 2:7. Efesianina toko voalohany 2:7 zao ny voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Mbola afaka toizana moa izy eo amin'ny 4:4 fa ny 7:7 ihany vakitsika. De ny tena raisina zany de hoe ny olona ao amin'ny Kristy efa nazavaiko moa ity teny ity tamin'ny fotoana ray. De zao avy ny olona ao amin'ny Kristy nandre teny izy aloha atao hoe tenin'ny fahamarinana. Tadidio zay ohatra tsika zany zao mandre tenin'ny fahamarinana. De ny filazantsara famonjenanareo izy, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino, zany hoe renao le tenin'ny fahamarinana de ninonao hoe marina zany, ary rehefa ninonao hoe marina zany de narahanao sy nekenao le izy. Zay zany ny olona atao hoe ao amin'ny Kristy. Fa raha misy olona mandre tenin'ny fahamarinana fa tsy manaraka an'izany, tsy mino an'izany, tsy olona ho ao amin'ny Kristy izy na de mivavaka aza. De ao aminy koa ianareo izy rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina. Zany hoe lay batisan'ny fanahy masina no raisin'ilay olona atao hoe nino de mitondra tompo-kase ho azy na mametraka tompo-kase ao anatiny. Inona moa no ilana ny tompo-kase raisina avy amin'ny fanahy masina io? Ao amin'ny bokin'ny Efesianina ihany toko 4 7. Efesianina toko 4 dia ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny voalazany teny ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tompo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny antony ipetrahan'ilay tompo-kase ao anatsika, tsy resantsika zany hoe mampalahelo ny fanahy masina, efa voaresakitsika teo aloha fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Fa eto ndray zany hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, io fanahy masina io izy zay nanisina tompo-kase. Voapirofo araky ny andininy vakitsika teo aloha hoe tamin'ny alalan'ny fanahy masina no nanisina tompo-kase tao anatin'ny olona.
de entondray hoe asiana tomboka sy atoinona le olona ho amin'ny andro fanavotana. Zany hoe ny tomboka sy apetraka le fanamasina ao anatin'ny olona de mikendry amin'ny vanim-potoana anankiray atao hoe andro fanavotana. Inona moa io andro fanavotana io? Io andro fanavotana io araka ny efa ny anarantsika de zao amin'ny andro fahatezerana izay irarahan'ny lozafito eto amin'ity tany ity, de misy olona ho avotana kosa tsy ho tratran'ilay lozafito noho ny fanisiana tomboka se azy. De zay ty teny ty. De izay fanavotana zay ao anatin'ny lozafito no atao hoe andro fanavotana. Ka zay tsy manana tomboka se am'izany fotoana zany dia ho tratran'ny lozafito. Zay manana tomboka se am'izany fotoana zany de tsy ho tratran'ny lozafito na ny fahatezerana farany rehefa tonga zay fotoana zay. Zay zany no anisan'ny tombony anankiray aloha raisin'ny olona amin'ny alalan'ny fipetrahan'ny fanamasina ao anatiny na amin'ny alalan'ny fisin'ny fanamasina ao anatiny. De ny tomboka se miaro azy, mitondra azy ho amin'ny andro fanavotana ka misakana ny loza tsy ho tonga ao aminy rehefa tonga zay fotoana zay. Tadino nefa fa le olona ao amin'ny kristianina manana an'izay araka ny teny vakitsika teo. Zay aloha zany no anisan'ny hoe zava-dehibe anisan'ny tsy maintsy ananan'ny olona ny fanahy masina ao anatiny. Manarak'izay dia misy teny anankiray zay efa nivakiana ihany koa teto tao amin'ny Jaona 4:40 de andao mbola vakitsika zay teny zay andininy 4:40 no vakitsika. Jaona 4:40 andininy 4:40. Zao no voalazany teny ary izaho hangataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Ny atao hoe mpananatra dia io ihany lay fanahy masina eo ambany eo amin'ny 7:70 de tsoron'le izy hoe dia ny fanahin'ny fahamarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny raisiko zany de hoe inona no dikan'le hoe mpananatra zay tsy inona aloha fa fanahy masina ihany. Misy fanazavana kely eo ambany eo amin'ny baiboly hoe amin'ny teny grika zany le hoe mpananatra de zao parakleto. Ny dikan'ny parakleto izy de zao mpanampy na pampahery na solovava. Zany hoe lay fanahy masina ao anatin'ny olona zay atao hoe mpananatra ihany koa rehefa tonga ao anatin'ny olona de azo lazaina zany hoe mpanampy io. Da tsika eo mampanampy azy. Azo lazaina ihany koa hoe pampahery io. Ary tsy ihany fa solovava ihany koa io. Zay zany anisan'ny tombony lehibe ihany koa. Kanefa tsy vitany hoe tompo fa zay mihitsy koa no antony nametrahan'Andriamanitra ny fanahy masina ao anatin'ny olona. Satria ny fanahy matsy de tsy iza tsy inona fa Jesosy Kristy ihany. De io fanahy masina io zany araka ny teny grika de mpanampy pampahery na solovava. De le mpanampy moa ho hitantsika hoe inona moa ny tena hanampian'le fanahy masina ny olona sy le pampahery. Fa le solovava aloha ny raisitsika satria eo koa moa tsy misy fitaka izay mahazo ny olona maro am'izao fotoana zao miresadresaka amin'ity mikasika an'ity hoe resaka solovava ity. Fa inona moa io solovava io? Misy teny ary ao amin'ny Jaona 1:2. Jaona 1:2 de andininy 1 no vakitsika ary. Jaona 1:2 de andininy 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no valazany teny ary. Anaka, izany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika de Jesosy Kristy ilay marina. Ity teny ity dia ianteran'ny olona be de be kanefa diso fandray izy metehitra amin'io. Hoe raha misy manota de manana solovava isika de Jesosy Kristy. Feritreretan'ny olona zany amin'io teny de hoe na inona fiainany na inona ataony de hoe efa misolovava antsika Jesosy fa aza matahotra avotra foana tsika izy isan'andro san'andro efa miresaka amin'ny ray eo foana fa na inona fiainantsika na anototsika na andika lalantsika na anintsika efa ao Jesosy solovava aza matahotra. Ohatrin'ny zay nandraisan'ny olona azy nefa diso zany tena diso zany. Ny mahadiso azy misy andinin-tsoratra masina anankiray aloha milaza fa tsy vakiko etsony hoe raha mini manota kosa isika de zao tsisy fanatitra noho ny ota ho antsika etsony. Zany hoe tsy azo famelan-keloka intsony isika ho ny tenin'Andriamanitra raha mini manota. Ka
mbola any amin'ny loha hevitra fa moa ny tena iresantsika mikasikasika zay hoe minimanota izay sy nyresaka hoe ota mety hoe tsy inina fa eto zany hoe raiso hoe inona ny dikan'le solovava de miverina tahaka le tany amin'ny jauna toko 7 teo. Solovava ozy izy amin'ny teny grika eo amin'ny fanazavana eo ambany eo dia izaho parakleto mipetraka any le parakleto aloha de izaho le jauna toko 7 zay mivakitsika teo ihany zany hoe mpanampy mpananatra le fanahin'ny fahamarinana ihany zany. Ka raha ohatra mipetraka ary ty teny teo manana solovava, le solovava arak'izay de tsy araky ny eritrerititsika zay hoe namatorana atsika teo hoe lay Jesosy Kristy any ambony eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mivavaka ao atsika, mifona ao atsika. Tsy zay zany le solovava eto fa le parakleto ihany, lay fanahin'ny fahamarinana ihany zay ao anatitsika olombelona zay tsy any an-danitra fa ety an-tany ao anatin'ny olona zay itoerany. Io nefa voalaza hoe tsy inona nge fa na ao anatin'ny olona io fa Jesosy ihany zay le Koritianina 2:7 izay itoeran'ny fanahin'ny tompo, nitoeran'ny fahafahana fa ny tompo ihany izany fanahy masina izany ozy izy. De zay mahatonga azy hoe te manana solovava sika ao amin'ny ray de Jesosy Kristy, kanefa tsy lay Jesosy any an-danitra eo an-tanana ankavanana fa lay fanahy masina ato anatsika satria parakleto no anazavana le solovava eto. De ahoana raha fomba atateraka an'izay hoe solovava zay ary le parakleto na le fanahin'ny fahamarinana ao anatin'ny olona. Romanina 9 no vakitsika 9:20. Romanina 9:20 zao ny fataterahany io teny io ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Zay le fatateran'le hoe misolovavatsika le fanahy io teny io hoe ny fanahy mamonjy ny fahalementsika ray zay aloha fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika raha ny saitsika zany no eritreritra hoe zao ny tokony vavaka atao, tsy haitsika zany ny anakatra an'le hoe ahoana ny fomba hifonana hitarainana amin'Andriamanitra raha misy manota raha latsaka ao anatin'ny fahotana. Fa hoy izy hoe ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Aiza moa ifanahy io tsika le parakletoany ato anatitsika de io ao anatitsika iny hoe solovava de io no miteny, io no mifona ho atsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Inona moa natao hoe fitarainana tsy azo tononona? Fiteny tsy fantatra zany, sakaiza malala. Fiteny tsy fantatra zany. Zay no mahatonga an'le hoe amin'ny fanahy no hitenena ny zava-miafina amin'Andriamanitra ka tsy misy mahalala. Miverina any amin'le Koritianina 2:7 zany 9:2. De iny fanahy miteny tsy fantatra iny zany de le fanahy masina ao anatiny no mampiteny azy de mivavaka amin'Andriamanitra izy de ino no atao hoe fifonana tsy azo tononona, fitarainana tsy azo tononona. De zay ny fatateran'le hoe solovava. Zany hoe misolo vavatsika le fanahy masina, mampiteny ny vavatsika le fanahy masina fa satria ny saitsika tsy mahafantatra hoe ahoana ny vavaka tokony atao mba handraisana famindrampo avy amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'le hoe manana solovava isika fa tsy araka le hevitra hafahafa teo le hoe na anoty ianao na aninona ianao de efa eo Jesosy kalma fotsiny fa tsisy atahorana, diso zany tena mamita tena isika ary mamitaka olona raha toka hiantehitra ny am'zany. Zay zany anisan'ny asa lehibe zay ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny olona izay itoerany. Fa tsy zay ihany fa andao jerentsika ihany koa hoe inona ihany koa ary no ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny olona akoatra zay mampisolo vava azy zay. De inona ihany koa no ataon'ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona izy zay tsy iza tsy inona fa Jesosy ihany io iaho. Dia misy teny anankiray somary raisitsika ry amin'ny Ezekela 4:30 zany hoe testamenta taloha. Ezekela 4:30 de ny andininy 7. Ezekela 4:30 andininy 7. Zao ary voalazany teny ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Raha noraisitsika le teny tamin'ny teo alohaloha teo mikasika an'le hoe
io fanomezana fanahy masina ho an'ny olona isam-batan'olo io anie de efa voalaza tany aloha hoe teny fikasanana ray zay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Joel 3:1 ka hatrany amin'ny 5. De zao io teny fikasanana ray io zany a de tsy inona fa ny fanomezana ny fanahy masina de mifanampy am'izay ty teny atao amin'ny Ezekiel 5:7 ity hoe ary nyfanahiko no ataoko ao anatinareo. Inona ny tanjon'Andriamanitra mametraka le fanahy ao anatin'ny olona de voalaza io hoe ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Zay zany ny tena tarigetran'Andriamanitra, ny tena tanjon'Andriamanitra, tena nkendren'Andriamanitra mihitsy hoe metraka fanahy masina ao anatin'ny olona. Inona no antony? Ahatonga ny olona io andeha araka ny lalàn'Andriamanitra, zay hoe andeha araka ny lalako, ary hitandrina ny fitsipika Andriamanitra sady anaraka azy. Zay no tena tanjona nametrahan'Andriamanitra ny fanahy ao anatin'ny olona isam-batan'olona isam-batan'olona. De amafisina ary teny eo aty amin'ny testamenta vaovao fa amin'ny endrika hafa. Hebreo 5:10. Hebreo 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra manao hoe fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehova dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary zaho ho andray amaniny ary izy ho oloko. Zay zany ny fataterahany teny tany amin'ny Ezekiel teo le hoe ahatonga azy andeha araka ny lalàna ary ny hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. De eto izy manamafy indray zany hoe rehefa afaka izany ozy izy de zao ataoko an-tsainy lalako ary hosoratako ao am-pony. De inona moa dikan'izany? Tsy hoe reto avy le lalàna de ampidirina ao an-tsain'le olona de hoe tena enarina tsenjery daholo io lalàna io hoe zao avy, zao avy, zao avy, zao avy. De aveo koa alaina le fo de soratanao mihitsy hoe zao ny didy, zao ny lalàna. Tsy zay le izy. Fa ny dikan'io de zao le sain'le olona zany lasa saina atao hoe saina lalàn'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe tsy fantatro hoe saina inona zao fantatsika hoe saim-bola ohatra de tsisy afa-tsy resaka vola ao anatin'ny saina. Fa eto indray zany tsy saim-bola fa saina lalàn'Andriamanitra. De tsisy afa-tsy lalàn'Andriamanitra no eritreretin'ny saina. Ary tsy zay ihany fa le sainy mihitsy zany lasa ohatran'ny hoe voatefy manaraka ho azy an'le lalàna. De tsy manana saina intsony hanohatra ny lalàna. Ohatr'izay indray le soratako ao am-po. Tsy ny fo mihitsy akory ny tena hoe soratana akikisana ohatran'ny nanaovan'Andriamanitra ny le vaty fisaka taminy hoe nanoratra ny didy folo izy taloha. Fa le